Fanambarana avy amin'ny état-major mixte opérationnel national MONAT manoloana ny famoriam-bahoaka sy nazahoana lalana nataon'ireo mpanao politika tsy aina manjery sasany sy ny fanambarana nataon'ny vondron'olona vitsivitsy tato ato ary reo vaovao sy maripotra fampidina fampisaram-bazana ny mpitandro filaminana dia manao izao fanambarana zao ny MONAT. Voalohany, misaotra sy moderan'ny fihetsiky naseho-ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny homofara izay tambaran'ny gendarmerie pirenena, tafika malagasy ary ny polisy pirenena nateraka ny asa nasakany sy andavany na dia nisy aza ireo fiansiana maro samihafa nandritra ny finamparitahana ireo mpanao fihetsiketsena. Mampafantatra ihany koa fa sy olo-tokana araky ny fiheveran'ny sasany azy no mandray fanapahan-kevitra eo anivon'ny mpitandro filaminana fa fanapahana iraisan'ireo mpitarika ny homofara manerana ny nosy no tanteraina manaraka ny baiko sy ny toromarika avy aminay MO nasionaly araka ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Amin'ny mahalideran'ny MO faritany Antananarivo, ny lehibe ny fari-padidian'ny gendarmerie pirenena Antananarivo dia manao ny asa ampanaovina azy izy ka na iza no teo amin'ny toerany dia mitovy ihany ny fepetrany raisina eo anatrehany ireny zava-mitranga ireny satria lalàna mitovy no ampiarina ary mitovy ihany koa ny fiofanana atao mikasika ny fitandrovana ny filaminam-bahoaka. Teknisianina ny mpitandro filaminana fa sy mpanao politika. Sy lefitra amin'ny fampiarana lalàna ny mpitandro filaminana satria natao ho an'ny olon-drehetra ny lalàna ka sy maintsy hisy ny fisamborana ho an'ireo minia mandika izany na miopefy fa indrindra ny fitondrana fitaovam-piadiana ao anatin'ny famoriam-bahoaka. Manome baiko sy mankahery ny mpitandro filaminana rehetra zahay telo mirahalahy lehibe ny MONAT mba hantanteraka sakany sy andavany ny asa iandraikentan'izy ireo araky ny lalàna sy araky ny baiko mena fa sy sanatria ho andairany ny sao sy ny fampiadiana amin'ny alalan'ny aina aman-jery izay mety hiteraka fisaraham-bazana sy fifakahalana.